Miarabantsika rehetra amin'ity aliny sabotsy faharoapolo ny volana janoary efatra amby roapolo amby roa arivo ity dia manasa antsika ampanajana indray tompoko vavy sy tompoko lahy naraka hatramin'ny farany ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra amin'ity aliny sabotsy ity toy ny mahazatra antsika dia hiresaka mahakasika ny fiainam-pirenena isika n'izao alina izao fa ety am-piandohana dia hampatsevina ihany koa isika fa azonao atao ny manaraka an'izao fandaharana aloresahana izao ao amin'ny page Facebook Record Madagascar dia aza misalasala ihany koa amaolo-pirenena amatompon'andraikitra mametraka ny hevitra ao anatin'ny fanehoan-kevitra na ny commentaire ao anatin'izay fandaharana izay araka ny fanatsidiko teo dia hiresaka mikasika ny fiainam-pirenena isika amin'ity alina ity vao nijoro voangana teo ny gouvernemanta vao nandray ny asa voangana ny ataontsika hoe fitondram-panjakana izay mijoro ankehitriny hiresaka mikasika ny hoe fampandrosoana ao anatin'izay isika fa andeha aloha ampahafantarina ny vahiny fandaharana amin'ity alina ity vahiny fandaharantsika voalohany dia ry zareo avy eo anivo ny vovonana ify amin'ny alalan'ny filohan'ny vovonana ify eto Antananarivo Andriamatoa Ndrenitsara Tarzan miarahaba anao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny aloresahana eto amin'ny fety lavitra Record Madagascar. Miarahaba tompoko miarahaba anareo eto amin'ny Record miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy dia faly tokoa zany tamin'ny fanasanareo fa dia misaotra betsaka amin'ny fanasana. Ianareo vovonana ify no tena akasitrana tompoko namalana izay fanasana izay ny hevitra mikasika ny fiainam-pirenena amin'ity alina ity. Ny vahintsika manaraka Andriamatoa Isambiloha Andrianasoa izay mpandraharaha tanora ianao fa ihany koa filompanorona ny fikambanana tanora mamafana hoe manala ny malagasy anaty fahantrana tonga soa eto amin'ny plateau ny aloresahana indray. Miarahaba manao Ervony miarahaba Talé miarahaba ny teknisiana rehetra eto anivon'ny Record TV Madagascar sady miarahaba ihany koa nahatrarana ny taona 2024. Iady hevitra isika tao anatin'ny fandaharana misy orana ianao vao namaly ny antso tamin'ity alina ity araka ny fanatsidika teo toy ny mahazatra dia andeha hoentina rehetrany ny taridresaka amin'ny alalan'ny fanontaniana ny amin'ny hoe nijoro ny gouvernemanta efa nandray ny asany ihany koa tamin'ny fomba ofisialy nanomboka tamin'ny investiture ny filoha Andry Rajoelina nanendry ny praministra Staorinizay ary nanendry ny mpikambana gouvernemanta ho an'ny vovonana ify manokana izay isika fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina moa no fanalavanana izay vovonana izay mazava ho azy manohana ny filoha Andry Rajoelina ianareo ve mahita fa tena azo antenaina hitondra fampandrosoana izay nambarany filohan'ny Repoblika fa tsy maintsy hotratrarina tao anatin'ny 5 taona ny fitondram-panjakana izay mijoro ankehitriny sy ny firafitry ny gouvernemanta izay voafantatra andro vitsivitsy lasay. Raha ny fampiresahanay aloha na tamin'ny filoha nasional ny ify moa zany ny sénateur raha manambitana na ny mpikambana bureau ny ify rehetra zany dia afapo zany zay tamin'ny fahitana ny gouvernement indray mitoraka aty zany. Le izy zany raha ohatra ka hoe mijery manokana an'ilay gouvernemanta zany dia ny voalohany aloha dia ohatran'ny ilay composition zany misy ny tanora misy ihany koa ny efa manana traikefa izay tsy moramora mampiaraka an'izay zavatra izay dia eo ihany koa zany technicienne izay maro technicienne kokoa zany ao anatin'ilay gouvernemanta fa tsy latsak'izay ihany koa dia misy ny politicienne misy moa ny efa teo dia manohy ny asany ary matoy zany teo zany dia satria afapo tamin'ny asa ny filoham-pirenena izay koa mba mijery ao anatin'izany izay koa moa zany mazava azy mahita hoe le ministre mbola tafapetraka teo ireo zany dia nisy asa nataony nisy engagement ngezabe niraisiny dia avela izy hanohy ny asany izay efa nataony tamin'ny taona lasa zany dia manohy an'izay dia izay afapo ary le zavatra andrasana koa nge raha ny zava-misy moa hoe nametraka zany ny filoham-pirenena ny secrétariat d'État dia mazava be ilay satria amin'ny exécution ny asa eo anivon'ny ministère tsy ho antsika eto Madagasikara ihany zay fa ho an'ny rehetrarehetra ary tsy ministère ihany fa na sampandrara isa-sokajy na ny amin'ny talier général na ny amin'ny département dia misy fotoana foana zany tsika manao an'ilay rehefa vita ilay programme dia manao an'ilay plan de mise en œuvre dia rehefa avy eo zany manao calendrier dia misy fahatarana zany ilay asa indraindray ilay tena asa tena andrasana zany ilay tonga any amin'ny vahoaka dia somary misy fahatarana kely dia izay zany anisany tena ilaina ireny secrétariat d'État reny mba miaccélérer ny processus
ny mise en œuvre n'ilay asa zany. Dia ny faharoa ny coordination sy ny suivi hoe effectivement indraindray zany rehefa au niveau aty amin'ny ambanimbany aty zany ohatra ianao no tsy teny hoe ambany moa zany fa aty niveau plus bas zany no mandray décision dia nefa le izy mety hoe interministériel le zavatra atao zany dia mametraka olana fa raha ohatra moa zany izy efa le any ambony any zany dia manamora ihany koa zay ny coordination sy ny gouvernance structure moa zany hoe rehefa au lieu zany dia ho lany fotoana anangana structure de gouvernance indrindraindrindra amin'ny asa transversale ohatrany anisan'ny asan'ny gouvernement io moa ao anatin'izany resaka social aloha dia efa asany anankiray zay ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampandrosoana fa misy asa transversale be dia be miambinao dia reny zany mila gouvernance structure reny zavatra reny mila fanaramaso dia rehefa mba misy ilay secrétariat d'État dia manamora zany na facilité an'izay fametrahana an'izay gouvernance structure zay amin'ny asa asa efa manana ny asa andraiketany hafa moa tsy tsirairay tsy mifanitsaka mihitsy akory fa samy manana ny andraikiny ny exécution au niveau ministère foana fa ny suivi sy ny appui mba pour accélérer zany ny mise en œuvre dia iny au niveau ny secrétariat d'État. Zany ho anareo zany mahafeno ny fepetratratrara ny fampandrosoana ny gouvernement zay niendriky gouvernement zay mijoro ankehitriny. Mahafeno fepetra le izy ary mahita ny fandraisana andraikitra hoe ngeza be filoham-pirenena moa zany satria tena le secrétariat d'État maromaro rattaché aminy eo ihany koa moa le resaka fianianana koa tena hoe miresponsabiliser ny tsirairay ny ministère ao anatiny zay zany afa-po mahafeno an'le fepetra le izy indrindrandrindra moa tsika koa ne mbola en attente ny élection législative gambany raha ohatra ka hoe maro vitsy ny miova par rapport amin'ny miova par rapport amin'le teo aloha dia normal zay manohy an'ilay asa zay natao tao amin'ilay tamin'ny taona tany zany tamin'ny mandat teo aloha ary matoa izy tafajanona teo zany dia ireo zay ministre tafajanona zany dia na tsara zany afa-po ny filoham-pirenena tamin'ny asany zay koa afa-po koa amin'ny asany tsy hoe resaka politika fotsiny fa amin'ny resaka asa zany zay nataon'ireo ministère dia zay zany afa-po amin'ny composition ny ministère gouvernement io amin'izao fotoana. Zay ny taridresaka fa ny hoe-kevitra ny antsika nanokafana ny ady-hevitra ho an'ny zareo avy eo anivon'ny vovonana IFI izay efa nambarako teo hoe isika fikambanana miaradia amin'ny filohandry Rajoelina hitodika ato amin'ny Sambilo Andrianasolo izay filompanorona ny mamafa fahitanareo mikasika indrindra ny firafitry ny gouvernement io mitovy amin'izay fanontaniana napetraka taty amin'ny zareo mpanohana zay ihany antenaina hitondra an'ilay fampandrosoana izay ataontsika hoe nambara ny filoham-pirenena fa tsy maintsy otratrarina atao anatin'ny 5 taona ve ny firafitry ny gouvernement ankehitriny raha ny hevitrareo manokana. Ie tiako ny manamarika aloha etỳ am-piandohana indrindra ho an'ny olona mijery sy miaino efa iny ny vita aloha afa-po ny mpanohana. Anisan'ny zavatra isintomako ny sain'ny olona ankehitriny dia androany hipetraka karazan'ny olona mihitsy olom-pirenena mihitsy olom-pirenena tena mijery mihitsy hoe ahoana ny fahazahoako ny fiainako manoloana n'ilay gouvernement, ahoana ny fomba azahoako ny fiainako manoloana ny toe-dram-pirenena. Afa-po ny IFI teo raha izay fitantarana izay tokoa no henon'ny vahoaka aloha dia nazako ary afa-po tena afa-po fa ny olana ohatr'izay le afa-po zay tamin'ny 2019 dia nandritra ny 5 taona reny vokatra tsy miteny hoe ratsy nefany tsy miteny nefa hoe mahay no izy nefany fa mipetraka amin'ny maha-olon-tsotra satria niakatra ny vidim-piainana izay mety mbola ho resahantsika eo amin'ny fipetraka ny gouvernement somary itovizako-hevitra anazy satria hitako kokoa ilay ekipa stratégique ao anatin'ilay gouvernement fa ny tena tsy mampiova n'ilay fitondrana dia ny resaka filalaovana ny communication. Zany hoe raha hiditra anankiray isika izay tena ohatry somary nandona ny foko kely nahita n'ilay tanora tena tiako tena farak'izay tiako reny composition hoe efa nahazo taona sy tanora ary raha tsy ohatr'ireny ny tanora dia tsy sondra mihitsy izy ary tsisy eo mihitsy izy indrindra tsy ho fantatra mihitsy izy zany raha tsy efa antitra fa tiako reny fa tsy tiavako anazy dia amin'ny resaka filalaovana ny communication sy ny resaka opinion publique zany hoe eo ianao zany vao mandinika hoe mandinika an'ilay fanjakana hoe
any amin'ilay olona vitsy, any amin'ilay olona kely taona no anodinana ny communication, zany hoe misy page faiky be dia be mialatsiny indrindra miteny andreo misy page faiky be dia be ny fidinam-panjakana ao anatin'izy io izay efa niasa nandritra ny 5 taona, dia hitako tao vao mipoitra le ministra 20 taona ao fotsiny teneny koa fa hitako tena me tsara reo gouvernement reo aloha, indrindra nasiana an'ireto secrétaire reto moa efa nazavany taleto ihany iny, fa hitako zany hoe lolovina ao anatin'ilay 20 taona ilay fihetsem-pon'ny malagasy hoe nasiana tanora, mahafinaritra ny tanora, raha io nge izy tsy voizy nge no tanora teo hoe ribao miafitra nge ohatrinazy ihany, ny solony teo nge ohatrinazy ihany, fa manina lolovina be le communication amin'izao fotoana izao. Ny antony tsy haiko, eritreritro amin'ny maha-olom-pirenena fotsiny dia ny hoe sao dia misy zavatra tiana tsy ho fantatra manodidina ny gouvernement sy ny ministra sasany ao anatin'ilay izy, fa raha izao fiatombohany izao aloha dia hitovizako hevitra hoe ekipa stratégique reo indrindra fantatro mihitsy, misy ministra be dia be fantatro ao anatin'ireo tena hoy zao hoe mahay, fa ilain'le zavatra filan'ny malagasy ve ho ataon'ny zareo sa ilay tetikasan'ny filoha ve ny lara-pameana azy, satria mbola mety ho resantsika izay hoe tena mamala filan'ny vahoaka ve ilay tetikasan'ny filoha, avy eo dia atreo angamaloany. Zany hoe aminareo zany misy karazana ataontsika hoe fanarindi tao anatin'ny fandrafetana ny gouvernement iny. Zay indrindra tena fanarindi le izy karazana diversion zany raha atao amin'ny teny frantsay kokoa tao anatin'ny fandrafetana gouvernement. Tao anatin'ny fandrafetana izy. Isaorany ianareo tompo. Ny afantaniako fotsiny hoe tena hoe fanarindi hoe tao anatin'le fametrahana ny gouvernement ve sa hoe polémique amin'ny Facebook sy ny communication. Sady tiako be sady nanapohy be. Sady nanapohy be anisan'izay satria vao mipetraka le izy dia tsy nijery an'izay publication n'olona sy ny hoe réaction n'olona fa ny page faiky ny fitondrana tonga dia nijereko daholo namoaka le izy ary nisitona mihitsy zany hoe nypolémizen'le fanjakana mihitsy ilay 20 taona tao anatin'le izy dia ny tanora malagasy sasany izay mbola variana amin'ny resaka buzz moa dia lasa tanteraka tao anatin'ilay izy. Fa tsy any amin'ilay tena hoe fototry ny gouvernement. Isaorany ianareo tompoko namala ny fantaniana voalohany ataontsika hoe iaingana ao anatin'ny ady hevitra, fa hiditra ao anatin'ny ady hevitra amin'izay isika tao anatin'ny fandaharana aleo resahana, izay moa no anaran'ny fandaharana hoe aleo resahana. Raha ny teny isika teo hoe tena inona hitondra fampandrosoana ve ny gouvernement izay narafitra ankehitriny dia nany avy eo amin'ny mpanohana nany avy amin'ny mpanohitra dia samy ny ray feo aloha fa ekipa stratégique mety hitondra fanovana kokoa sy vokatra kokoa ny gouvernement izay mijoro amin'izao fotoana izao miampy andreo sekretaram-panjakana izay miandry fanendrena moa zany raha hoan'ny eo anivon'ny ianareo mpanohana ny fitondrana manokana, ny mpanohana ny filoha Andry Rajoelina moa zany raha ny marimarina kokoa, inona ny ataonareo hoe tokony ho jerena ho lara-pahamehana ho an'ny gouvernement izay mijoro io atao anatin'ilay zato andro no faritan'ny filohan'ny repoblika ahafahana manatratra an'ilay hoe tena fandrosoana misy fiantraikany any anatin'ny tokantrano ny vahoaka malagasy izay nambaran'ny filohan'ny repoblika fa izay no tanjona no tratrarina ao anatin'izay zato andro izay. Ao anatin'ny zato andro inona moa zany no priorité. Raha ny fahitana azy moa zany dia mifandraika mihitsy amin'ilay zavatra tenen'ny filoham-pirenena hoe azadiny fa tsika nandalo fotoatsarotra tao anatin'ny taona tamina mandara iny eo ny Covid, teo ny guerre, dia ao anatin'izay zany tsy maintsy misy ihany zany resaka sosialy tena hoe raisina ho transversal araka ny tenen'ny filoham-pirenena dia samy mandray ny andraikiny aloha ao anatin'izay ny ministera rehetra zany. Izay koa moa zany ilaina ihany koa amin'ilay secrétariat d'État fa tsy maintsy hanao suivi an'izay zany izy hijery hoe tena mitraika marina ve any amin'ny vahoaka sy any amin'ny tokantrano ilay sosial izay misy satria ilay izy tsy ho vita ny ministère ny population rery raha ao anatin'izay. Dia ny anatin'ny social moa zany ny zay indray dia faharoa hoe le lutte contre la corruption priorité iray fa efa ny tenen'ny filoham-pirenena iny hoe le resaka dossier aloha zany hoe traitement na dossier tokony tsisy dossier mipetrapetraka zany fa mila mandeha aingana daholo zany dia ao anatin'izay zany ny standard de service zany tena hoe tsy maintsy mipetraka ny 48 heures 72 heures fa rehefa ohatra le olona ka manao misy asa ataony zany ohatra tsy mamaly zany ilay ihany hoe misy tsy mety ny dossier dia tokony transparent tsara hoe tsy nataony dossier anao noho izao antony izao mila fantatra le olona le izy
dia ny priorité ny fahatelo moa zany mazava ho azy ny resaka mécanisme ajustement na prix eo foana angelo antsika raha ao anatin'ny 100 jours dia ny resaka inflation zany sy ny mazava ho azy ny énergie ny jirama ireo zany tena mila jerena zany ny l'électrification rurale efa misy zany raha ohatra ka nijeryntsika tamin'ny 2022 marina fa nisy ny fiakaran'ny vidim-piainana zao 8,15 bon dia 2023 izy hoe somary mety miakatra kely zany lay le fiakaran'ny vidim-piainana no ny antony zay fantatsika tsara hoe lay fiakaran'ny carburant tapoka tamin'ny juillet 2022 dia misy impact jusqu'any amin'ny 2023 misy fiatraikany iny dia aty amin'ny mars 2023 taty zany vao tena niakatra daholo lay prix satria niakatra tsikelikely izy dia efa tafiakatra 12% tsika fa raha mijeryntsika tamin'ny 2023 après an'iny nisy ralentissement ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tany amin'ny mois d'octobre tany zany mois d'octobre 2023 zany efa presque miverina tamin'ny normal le izy 7,6 ny pourcent ny fiakaran'ny vidim-piainana dia novembre ary nieritreretina efa mbola tena hiakatra ambonimbony noho izay fa tsy dia fanalavitra tamin'izay zany fa eo amin'ny 7,2 teo na ny décembre ary zay mino fa rapitaina ny décembre 2023 par rapport amin'ny décembre 2022 en glissement annuel miakatra aloha izy hoe miakatra ny vidim-piainany fa mety mbola ralentissement ihany ka irariana zany amin'ity année 2024 ty zany isy toy izay ralentissement zay amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana zany hoe zany tena hiverina amin'ny normal tsika marina sa le 2023 tsy tao anatin'ny normal fa latsaka iny par rapport à moyenne au niveau en Afrique. Ça nous est effort, j'entends les continuités en ces efforts, les mécanismes d'ajustement na prise sur les carburants, insani anisan'ny effort zay nataony fanjakana tamin'ny 2022-2023 dia mbola angatatsika ndray ngamba ny toizan'izay amin'ity 2024 fa io moa valalatsy atanana koa tsy atolo-jaza dia tsy maintsy arakaraka zay moyen zay hitan'ny fanjakana io moa zany anatanterahana an'izay fa izay aloha amin'ny ankapobeny zany tena hoe tokony ho priorité io le resaka ady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana moa mazava ho azy za aloha mino fa mety efa mba fiverina amin'ny normal amin'izay ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ity moa tsy maintsy miakatra foana zany vidim-piainana c'est sûr et certain fa amin'izay dia ny vary zany ny resaka fambolena moa zany dia ny fambolem-bary kito hoe rehefa tena mety olana dia mety mijery kely tsika ny produit le substitution zany ohatra hoe ny manioka fa mivary aloha ny tena hitako hoe mbola azo jerena tsara dia ny fisarana indreo masomboly sy fanampiana ny tantsaha amin'ny teknika fambolena zany ohatra nefa misy teknika tsara ny avy any amin'ny ministère ny agriculture dia irariana mba tena hoe ampiarana an'izay ho tonga any amin'ny tantsaha maro n'izay teknika izay dia azo ny formation sy renforcement de capacité mifanentana amin'izay ny tantsaha fa ohatr'izay ihany koa ireo rehetra izay metsehatra amin'ny secteur rehetra zany hoe ny formation professionnelle koa zany ao anatin'izay. Ho anareo izay nisafidy moa ny mamafa hoe tena hipetraka eo amin'ilay toerany vahoaka malagasy mahatsapan'izay resaka priorité tena tokony ho jeren'izay fahitanareo azy manokana ato anatin'ny 100 andro mety ho voajery ve ireo tena sehatra marary ny vahoaka malagasy ireo raha ohatra ka hoe anakihana aloha dia hoe olona tsy miasa ve ho kianina fa ho jerena aloha le izany hoe angataka afaka 100 andro dia izy fandaharana indray izay sy taleto dia karazana tombana no atao eto tsy itsikera fa constatation zany makasika an'ilay zavatra nitranga nandritra n'ilay 100 taona le 100 andro izay nomena matetika moa io zany fomba fiadiny mpanao politika foana no mametraka an'io ny sasany teo aloha izay tsy resahako tsy dia resahako be fa hoe nametraka hoe 3 volana ny sasany ao anatin'ny herintaona fa toa tsy hita ihany zay fa eto aloha zany tsika dia manantena an'izay 100 andro zay resahantsika makasika ny resaka fampandrosoana anisan'ny hipetrahana eo amin'ny toeran'ny vahoaka ankehitriny dia ny hoe mijaly ilay vahoaka taleha mijaly izy amin'izao fotoana izao ary raha iteny vaovao zao makasika ny resaka hoe tamin'ity 2024 ty dia fanitranga ny resaka inavy resaka vary simba tany Majunga resaka taorinan'izay dia misy karazana tsy haiko fa hevitra resaka hoe diversion amin'ny maha olona tsotra mijery anahy dia nisy ny conjonctivité nitranga tao Majunga
izay resaka fanodikotiana dia adino amin'izay le vary, adino amin'izay le olona saringotra atao anatin'le izy satria niteraka beuzy be tao mazenga le resaka hoe fa maninona rianina no tsy anina nefa rianina indray no nananina dia rianina nefa dia nisy an'izay a dia adino daholo dia tao anatina resaka maso tsy haiko hatramin'izao hoe aiza ho aiza ny mesure raisan'ny fanjakana indrindraindrindra ny ministera amin'ny fahasalamana mahakasika ny resaka conjonctivité io raha izay fandrosoana misy fetraikany tena hatramin'izao aloha dia raha resaka dia mahay ny fanjakana mahay izy aloha raha resaka zany raha resaka chiffre mbola mahay koa izy fa rehefa mijery ny fiainan'ny malagasy amin'izay tsika androany sabotsy tamin'ny lakamisy tsika raha nijery nijery raha mahita an'ireny vaovao ireny tsika dia mahita atao hoe misy olona nefa mipetraka any amin'ny fasana monina ao amin'ny fasana matory ao amin'ny fasana mahandro sakafo ao amin'ny fasana azonareo ohatry hoe film horreur vao manomboka zany le zavatra mitranga zany eto amin'le firenena dia tsy hoe anohatra fa sady manaitra ny tompona ndraikitra hoe misy zavatra ohatry zany eto Tananarivo misy zavatra ohatry zao eto hoe mbola voaherika fotsiny dia efa tondraka ny rano eraky ny rehetra dia iandro BNGRC tantara loza foana ve iandry aniza isa-taona ve iandry any vahoaka ve ho tenenina foana hoe findranareo trano fa aiza ho aiza ny mesure andraisina nandritra ny taona satria efa fantatra fa misy ohatrin'ny foana isa-taona izay ny mahakasika an'iny dia ny resaka inflation ny atampivarotra mihitsy any teo fa tafakatra 550 ny fefan'ny enomby dia tena nyresaka izay fa maninona dia fa maninona dia androany mba entiko eto ny fanazavana satria ny lalina ratsy mandritra ny tsy haiko any amin'ny fakana omby ozy izy mahatonga an'ilay izy indraindray ry maty eny an-dalana ny omby dia ohatr'izay zany fanazavana sasany anazy misy mpivarotra hena indray mieritreritra dia hoe eo apasika mihitsy iny no mampiakatra ny vidiny dia ozy hoe aiza zany izay vahoaka malagasy satria ohatra misy karazana faniliana tokony hitondra fanazavana ny resaka ny ministera voakasika dia ny tena lehibe indrindra ihany koa izay mitondra ny teniny avy any avaratra sady ny aina mihitsy dia ny resaka fanilina aiza ho aiza satria tena miteny anareo ny aina tany ny faritra Sambava iny dia ny 7.9 isanjaton'ny olona any dia mivelona amin'ny lavanilina ary ny olona rehetra miasa any sy mivarotra any dia olona avy eto Antananarivo zany hoe olona mpitady zany hoe samy miantsona hoe tsy mandeha zany ny orinasa tsy mandeha daholo zany na fiariana satria zao nazo ny vanilina ireo zany mba tiako hoe ahoana ny zavatra ho ataon'ny ministera aoriana an'ity zavatra ity satria tena mijaly ranga le vahoaka mijaly le vahoaka indrindra amin'ny resaka lavanilina amin'izao satria sady tsy mifangaro tsy hoe tsy mifangaro fa ny calibrage sy ny qualité an'ilay vanilina efa tsy fantatra ny vidiny ihany koa mbola tsy fantatra le qualité tiako tenena zany misy hoe raha maina izy raha saika izy raha gourmet izy raha ohatra mipetraka tsara hoe prix tamin'ny 7.4 izy tena mipetraka tsara mihitsy hoe raha vanille rouge io dia zao vidiny io 8 millions io 7 millions raha vanille saika tecanoir raha ohatra izy ka gourmet dia 3 millions amin'izao fotoana izao mitovy daholo izy toa ohatry ny ray hetsy ary ny maina ohatry mbola misy 10 alina aiza ho aiza ny fijerenany izay zavatra izay zany eo amin'ny malagasy satria izay ihany koa tena miantraika any amin'ny vahoaka malagasy ilay izy dia ny farany tena mibetsaka mpangataka eto Antananarivo dia hitanao eny dia resaka fako iza tompoko mba tompona andraikitra an'io mba manaitra zahay tompoko iza ny tompona andraikitra an'io fako io fa mampalahelo anany nandalo teo ambodiny sotro maly dia atao mbady hito fako be dia eto mpivarotra composé dia ato mpivarotra vera sy lamba sary izay hita manerana ny Antananarivo sy ny sary rehetra izay miparitaka dia somary mamemoral keliny eo moa zao hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy maintsy mandroso fa rehefa afaka zato andro eny mba vazovazo fotsiny zany fa tena marary le izy reo zany aloha zany tena hitako raha ho anay vahoaka malagasy hoe ahoana ny fomba hiadian'ny fanjakana amin'ireo zavatra ireo rehefa mihaino an'ilay zavatra ny rehetra nambaran'ny DG teo dia misy politika efa ataontsika hoe tsara petraka efa mirafitra ary mitohy nanomboka tany amin'ny 2.20 telo 2.20 ary antenena fa hitohy amin'izao 4.20 zao rehefa mihaino andry zareo avy atsy amin'ny mamafa dia mitantara n'ilay zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandro izay tsy azontsika hodiana tsy hita ny fahitanareo mpanohana ny filohandry Rajoelinazy manokana aiza ho aiza le lesoka mahatonga an'izay hoe misy politika tsara petraka fa tsy tena tsapan'ilay vahoaka eny fotony ny fiantraikany inona ihany koa ny ataontsika hoe sosikevitra mba ahafahana mandravana izay sakana izay ny voalohany aloha ny raha ny fiakaran'ny vidim-piainana ohatra tena hoe resahantsika
io zany maneran-tany raha na any pays ohatra ny Afrique du Sud raha ohatra teneniko atsika tena mbola mihoatra zany 500 isanjato zany ny fiakaran'ny vidim-piainana. Iny zany tena hoe io ny contexte international no midicté an'iny zany fa misy fa mampatonga ny atsika zay hoe mbola azontsika hoe latsaky ny 10% na ny 2023 raha zay tena mbola mino hoe mbola latsaky ny 10%, mbola statistika moa mbola tsy eto tanana zany fa raha fahitana azy raha le tendance zany hita dia mbola mety ho latsaky ny 10 isanjato ihany ny fiakaran'ny vidim-piainana 2023 fa mety ambonimbony kely izy noho ny 2022. Dia iny tena misy effort iny dia le effort ny accès ny fanjakana zany amin'iny dia tany amin'ny resaka mécanisme d'ajustement na prix na carburant. Mavesatra be zany ajustement na prix na carburant zany fa nefa dia ndraisin'ny fanjakana tanana le izy dia zay zany mino hoe bon manaiky moa zay hoe eo le hoe misy resaka lalana potika reny structurel reny tsy ho ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy no ohatra hoe lalana efa tsy namboarina nandritran'ny firy taona le raha antsika mahalala tsara nandalotsika teteza mita avy eo nisy gouvernement ara-dalàna nandritran'ny 5 ans dia avy eo le izy nanao ihany fa rehefa tsy tena hoe tao amin'ny tena hoe nisy fiantraikany ngeza be zany le izy dia misy rattrapage zay tsy maintsy atao zany manaiky zay hoe tena hoe ilaina ny rattrapage. Zay aloha mazava ho azy tsy ho ao anatin'ny 100 andro mihitsy no anatanterahana an'izay. Ny vanille io zany tena resaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa mivoatra dia itsika zany raha mbola miankina foana amin'ny resaka matière première dia io foana le izy il y a des hauts, il y a des bas amin'ny vanille. Nisy fotoana raha ny tamin'ny andro professeur Xavier Albert ambony be tena ambony be zany vanille zany dia misy fotoana izy midina fa le tsika tsy mahafehan'ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny zavatra ohatran'ireny dia fa nisy proposition moa nataon'ny président iny hoe manomboka zao dia hisy amin'izay ny transformation. Tena zay le solution hoe transformation amin'ny produit exporté ohatr'ireny zany na vanille io na efa ndresahana ny arenan-kibon'ny tany koa dia satria exemple raha menantsika zao hoe nisy fotoana zao tsika nanondrana nickel cobalt nandeha tsara le izy 2022 nisy nanampy atsika tamin'ny resaka vola dia avy eo le izy éclipsé dia nisy graphite indray dia nandeha tsara indray le graphite nilaina tamin'ile batterie dia avy eo nahita teknolojia hafa indray au niveau international dia tavela indray le prix le graphite ka zay ny teneniko amintsika hoe araka ny tenen'ny floiny mila manao transformation antsika amin'ilay exportation zany donc y compris zany ny vanille. Raha ohatra moa misy fangatahana hoe mila libéralisena dia tsy maintsy jereny reny hoe bon libéralisena fa ny libéralisation koa nefany tsy maintsy ihany misy contexte zavatra minimum zany standard zay tsy maintsy arahany. Ny qualité produit marina mbola tsara ny atsika ohatra ny vanille fa zadiny fa le izy misy produit vaovao foana zany aty dia zay mampatonga atsika hoe mila transformer le izy dia eny qualité aloha zany azo atao hoe tsara ny atsika fa mila gamme de produit maromaro ihany koa zany lay izy. Dia za manaiky hoe bon eo amin'le resaka trano hoe misy olona zany matory any amin'ny fasana raha ny any ivelany ary ange après ny covid reo misy ary matory ana tomobile tsika mety tsy mahalala an'izany fa io misy sensibilisation koa fanentanana ihany koa zay tsy maintsy ataontsika miaraka hoe zava-dehibe ny fahadiovana ny assainissement tsy haiko miaraka amin'ny fanotorana tany dia zava-dehibe koa fananana trano manaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy dia itsika mety hoe eto amintsika amin'ny fitenenana zao ngamba hoe efa misy an'ireny trano mora eritreretina ireny ahoana ny fomba mba hanitarana an'ireny dia ntsika zany tena monsieur basé foana hoe tsy maintsy ho an'ny olona miasa zany ho an'ny olona tena hoe vonona hiasa eo zany no hipetrahan'ny politika surtout fa zany koa tsy midika hoe raha misy olona zany inactif izy tsy anasa izy dia aporsihana izy formena izy omena formation renforcement de capacité izy ho an'izay miasa
mena renforcement izy mba ho compétitif na eo amin'ny sehatra atao anatiny na amin'ny sehatra international. Le izy ange mety hitentsika hoe be dia be ny tsy anasa fa rehefa tena mitady asa qualification koa nge be dia be ozy tsika ny diplômé fa rehefa tena hitady hoe aiza le qualifié sahirana zay mba efa tondra na dia ataontsika hoe orinasa-panjakana ihany fa rehefa tena sendra le projet zay tena mila qualification dia eo zany mifampitady eo dia lasa indraindray raha izy araroton'ny olona fotsiny hoe lasa olona hafa avy any ivelany indray mety mahazo an'ilay asa zany dia any amin'ny tsika kosa tsy maintsy mbola misy ezaka hoe any amina sensibilisation manentana ny tsirairay hoe na amin'ny zavatra farankely indrindra ny fahadiovana manentana ny tsirairay ny fanajana ny asa tsy hoe tsy manaja ny asa fa irahantsika malala ihany ny manentana ny tsirairay any amin'ny sehatra ambonimbony ny hoe hianatra bon anao formation i se renforcer en capacité ou être compétitif eo amin'ny sehatra marché fa io marché no mitondra an'io dia ny besoin no mitondra an'io dia mila mahafantatra koa tsika hoe inona le tena besoin ntsika zany zay ngamba zao ny andrasana amin'ny plan national vaovao zay hoe axé sur les priorités zay hoe inona marina tena priorité ny fanjakana zay priorité nefany misy fiatraikany direct any amin'ny vahoaka mba ahafahana manao hoe manamora ny famoronana asa ihany koa fa manamora le olona koa rehefa mitady asa izy dia mba mifandraika amin'izay koa ny formation zay omena azy sy tohana zay avy aty amin'ny fanjakana fa raha zay manokana aloha zany manaiky hoe marina fiainana miakatra io moa zany le hoe lanja miakatra ny fiainana tsy maintsy zany tsika nefany miaffronter an'izay situation misy zay dia nefa misy ihany koa nefa mesure mba raisina hoe zay zakana io moa fa lalatsy tanana tsy atolo-jaza dia efa misy mesure raisin'ny fanjakana hoe mécanisme na ajustement na prix na carburant efa misy ihany koa reny projet fiarina mety hoe ngambany any am'resana hoe tokony mba hitarina bebe kokoa le izy dia le orientation koa ngambany mila mba jerena hoe bon orientation inona no ataontsika hoe anao industrie goavana bebe dia be tsika aminao mise en place le industrie tsika mety ho 7 taona 1 taona zay vao rentable izy mise en place na texte mise en place pour les règles du jeu dia aveo mametraka le infrastructure dia mijery le rentabilité mbola ilaila fa hoe tokony izy zany aporsihana zany le asa olona anao travailleur indépendant mba misy travailleur indépendant kely be dia be dia le orientation hoe misy ny secteur amin'ny rural zany surtout dia satria 80% lay vahoaka zany any amin'ny milieu rural dikan'izay tokony manaraka an'izay koa zany resaka ressource sy ny politika dia ny aty amin'ny milieu urbain moa ny PMI PME arak'izay zavatra le resantsika izay dia tokony mba hitatra ihany koa zany reny kana ohatrany hoe projet fiarina taloha reny ahoana ny formany ny fond de solidarité satria tsika nandalo covid sy any mila solidarité le izy fa tsy vita irery satria raha ohatra ka jusqu'à trany amin'ny fasana zany za manaiky mety zany koa nge mety mentalité le olona fotsiny tsy te akasarotra izy dia any mety aminy na any ny olona miara-miasa aminazy fa tena hoe le solidarité za zany manaiky hoe mila solidarité atsika le izy fond de solidarité mila ihany koa le izy ohatra hoe garantie ho an'ny entrepreneur manaiky an'izany satria hoe le miditra any amin'ny banky manano sarotra iaraha malala koa nisy olona koa tao very asa jusqu'à hatramin'ny ohatra hoe amnistie fiscale kely ro any sasasasany azo eritreretina ny zavatra zany zay nandalo tamin'ireny satria ny contenu ny situation ntsika nandalo tamin'ny covid reny dia zay no azonay ho tenenina hoe droit de réponse kely mahakasika an'le izy fotsiny hoe nanaitra be ana le fomba fiteny te hoe fiarina taloha zany hoe tsisy fiarina tsony zany amin'izao mety ho deux indray zany mety ho première dia amin'ny endriny hafa indray tsy fantatra mety misy io nge miarakaraky ny zava-misy hoe ny orientation zao mety hoe industriel indray dia mety hiopana indray zany any amin'ny resaka secteur agro industriel mety tsika compte tenu ny fandalovany covid sy an'ireny dia mety misy azour kely atao anatiny izay karazana misy azour zany fa izy moa fiarina ihany raha ohatra somary resaka lavalava kely mihitsy mahakasika an'le izy teo fa fanontaniana faharoa kely fotsiny dia hoe
azonay atao ve maneho hevitra amin'ity fitondrana ity amin'ity deuxième mandat ity satria zay tsy nazona ny hevitra nindrina 10 taona raha ohatra ka misy zavatra tsy mety hitanay mety manana proposition ve ianao amin'ny ministre serasera amin'izao fotoana izao na amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny préfet indrindra de tsy haiko hoe afaka za manokana zao raha tamin'ny farany zao de efa tao amin'ny TVM talohan'ny élection entran'izay sy ny mpanohatra tsisy fanampenam-bava le izy kosa aloha zany amin'ny lafiny ray za tena de teny hoe fanehoan-kevitra constructive zany no eritreretako amin'izy fa ny sasany ange tena hoe olona le izy de amin'ny lafiny ray tena hoe manompa sisany tsy atao le marina fa eo lay démocratie fa za te hiteny hoe tsara indrindra zany de hoe fanehoan-kevitra ny critique constructive manampy mba ahafahana manatsara ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fitondrana zany ho any amin'ny fampandrosoana raha fahitako azo manokana tsy raha ny expérience zay efa niainako zany za mba efa tao anatina télévision foana nihinanao foana débat contradictoire tsy indray mandeha ary misy fotoana mandeha TVM de mino fa raha ny ministre manokana zany ministre Augustin zany raha fahitako azy zany olo ny dialogue tsy sady olo serasera zany tsy izany mihitsy ngamba no ho ampianarina tsy ampianarina zanak'omby tsy ampianarina zany raha fahitako azy manokana mafy zany io ngamba ny olona tsara indrindra ao amin'ny TGV ao kompatanana monsieur le ministre io ny olona tsara indrindra ngamba amiko sady io ny olona mazaka démocratie indrindra raha mbola ao anatin'ny fitondrana io engy anehy ka azo resaka fahalalana maneho hevitra zay makasika an'ireo zavatra andresana teo aloha reo mantsiny de raha mahita ity zavatra lazain'ny FMI ity tsika tombanana ho 6,8 milliards de dollars ny trosa vaovao Madagasikara manomboka zao hatramin'ny 2028 tsy de hidirako le vola fa ny tena hidirako de hoe fiarina anisan'ny tena resy lahatra anaty amin'ny 2019 de hoe tena anao ty fitondrana ity ary tena misy napetrana mihitsy ny velirano 13 de rehefa hitsikera amin'izay zay amin'le velirano tsy vita de lazaina fa mpanohatra nefa vahoaka tsotra zay de eto indray zay nahita vaovao tamin'ny heritaona tamin'ny faraparan-taona teo fa mibaby trosatra ny amin'ny 4 milliards de dollars Madagasikara zany amin'izao fotoana izao de eto zao mahita indray ny FMI zay manombana an'izy io 6,8 milliards de dollars aiza le famoronana asa zany eritreretiny aiza le hoan'ny tanora satria mahita tanora am'izao manana licence fa hitanao mitaingina tamboho izy misy manana baka be de be fa noho iny tamin'ny 2020 taona fotsiny namany zay mbola resako tiako resahana be le resaka bourse rehefa aveo satria zay tena manaitra tompona andraikitra androany de tsy manao ninona reny olo reny vahaolana ve za aloha de mahita hoe vahaolana ve izay efa nataony teo aloha nataony fitondrana mijoro amin'izao ny teo aloha resaka fizarana vary aiza amin'ny famoronana asa raha ohatra ka manafatra vary avy any ivelany raha izay de faharoa jiron'akoho moa fomba fiteny azy de laza ohatra mandeha be azy amin'le resaka hoe jiron'akoho aiza ny asa teraka zany eo amin'ny sehatra ny tanora satria raha mijery an'izao zao hoe raha ohatra tsika raha ohatra ka misy hoe 400 millions de dollars nanafarana jiron'akoho ohatra zaraina manolona zany hoe taiza aloha zany reo vola ohatra ny taloha ohatra nireny tsy dirako ny resaka hoe écran place namany sy ny hoe bombo sise ohatra fa raha hoe ty resaka vola notrosaina ka olona nina amina resaka jiron'akoho zaraina de hitombondray ny trosa ao aoriana zany hoe hitombondray zany ny trosa baben'ny malagasy zany ao aoriana satria sady tsy mamorona asa le izy misy ohatra zay mahafinaritra be anany miteninazy hoe mahantra le firenena andao sika indram-bola avy any ivelany de azo am'izay le vola avy any ivelany de mividanana moto zany hoe le fahantrana eo ihany fa le vidanana fa le moto azo de ndao indray trositsika satria tsy manana ato trano de vidanana vary vidanana automobile fa le trosa le fahantrana ato ihany zany hoe raha tena tiako zany ho an'ny fanjakana zay mijery zany ohatra amin'izao fotoana zao satria tena anisan'ny mahafinaritra anahy teknisianina ny atao akaiko de proposition no entiny amin'ny zay ministre hoe tokony ho zao no ataony tokony ho zao no ataony zay indrasanay satria zay zany tsy maintsy lasa anakihana zany raha vao hitanareo hoe tsy mety le zavatra mitranga eto amin'ny firenena indrindra eo amin'ny resaka inflation io de eto zany de mahita hoe very kely le hevitra teo hoe
any amin'ny resaka fiakarany vidim-piainana le teo aloha kelin'izay de famoronana asa le resaka famoronana asa aiza no resaka anisany tena manano sarotra ho an'ny olona ihany koa mamorona asa de ny resaka fisina ohatran'reto plateforme zay teneniko ohatrany hoe anisany manelingelina sainy malagasy satria tamin'ny fidonana rajoelina no tranga ny resaka antares resaka tradina sy namandreo zany ohatrany hoe mampianatra ny gasy okamo mampianatra ny olona okamo jery filaharana teny amin'ny arena vahoaka manetsiny de jerenao le olona de malahelo ianao hoe tena zao ve sisa le Madagasikara lasa hozaraina zavatra ve sisa fa tsy anana eritreritra tsony hoe ndao amorona nandao hiasa eny nandalo tamin'ny resaka covid sika nandalo tamina resaka guerre en Ukraine fa tsy tsika rery koa nefa nandalo an'izany fa mampalahelo ny sandam-bola malagasy ankehitriny satria raha mijery ny komory fotsiny zao sika zay ampindramontsika vola hampindramontsika vola de 600 francs 500 francs vola comorien ny euro amin'izao fotoana zao 10,000 ariary ny euro hoaiza le malagasy de hoaiza ny tanora ankehitriny maro ny tsy mianatra tena mitombo be ny taux d'alphabétisation amin'izao be de be ny olona be de be koa ny ray aman-dreny tsy manana fahafahana tsony noho ny asa noho ny eo ary rehefa kamo ny olona de tiana ho tolora-potsiny zany hoe rehefa mahazo vatsitsinjo izy ohatra za aloha tena miteny zany teo zay mondanareo ty raha vao mbola misy akizarazarany reny de anohatra ndray zay anohatra zay ary tena neo ny hevitra satria lasa mampianatra ny malagasy kamo le izy de lasa tsy afaka nivoatra tsony le malagasy nefa malagasy angeka manankareny zay ngambany fa misy hevitra tapaka kely toy de rehefa toizako de efa anatin'ny taontsika fa maraparana na raha teo moa isika fa ataontsika hoe nampafantatra andreo amin'ny maha-teknisiana azy ny avy ato amin'ny nampafantatra andreo politika mpanjakana zay efa mipetraka sy mitohy amin'izao fitondram-panjakana mijoro vaovao zao sy marivirena kely efa antanena napetraka tany amin'izy ireo hoe aiza ny fahitanareo eo anivony mamafany hoe aiza ny lesoka mahatonga le hoe rehefa jerena le politika de tsara rafitra fa rehefa jerena le vokany any amin'ny vahoaka de le nambaranao teo miainao anatina endrika fahantrana lalina ny akamaroany ny vahoaka tena kaikely ngamba limite infinité antsika de zay lesaka noizako an'izy teo zay mihitsy ny antony ampijoroana an'ilay mamafa satria rehefa nandalo tao anatin'ilay fotoana indrindra tao anatin'ilay fotoana nampamahivainy resaka politika teto nandritra ny septembre de nisy tanora maro be tafaresaka tamin'ny tena sy hoe resaka de hoe ahoana izao zany hoe mitovy hevitra anarenana an'ilay Madagasikara ianao tsy manana fahefana nefa ny hoe anao zao hoe ndao iteny an'izao na ohatr' zao de nanapa-kevitra ny mamafa ankehitriny hoe andao anangana tetikasa ho an'ny tanora zany hoe mampiditra vola mampiditra amin'izao fotoana zao teneniko anareo fa nay ao de manangana andreo karazana teknisiana eny vodivorona sy namany resaka énergie renouvelable afana miresaka makasika ny hoe io fako ary ahoana ary ny fomba anodinantsika anio izava main d'œuvre tokony atsony zany de efa famoronana asa tsy dirako lalina be satria zary mamesy papa ho an'le fanjakana koa amin'ny atalesy fa misy projet eo amin'ny 20 eo ira Madagasikara ho an'ny mamafa amin'izao zay mbola tsy asona hetsika satria mbola ao anatina fiangana mihitsy zay amin'izao sady manaitra ny mpamatsy vola igny koa raha ohatra ka misy afaka mamatsy anay ao anatin'ilay izy de tanora daholo ny ao anatin'ilay izy misy raha betsaka angamba ny 7 taona no zokondrindrao de misandrahaka mifaritra rehetrarehetra moa izy io de tena resaka momba ny hoe manala ny malagasy ao anaty fahantrana dika ny mila ampianarina ny malagasy aloha ho antsika malagasy rehetrarehetra zay mijery ankehitriny hoe amin'ny fomba ahoana tsy aina amin'izany resaka fangatahany zany fotsiny fa anodina ny zavatra eo an-tanana sy ahay ampiasa ny zavatra ay sy ny zavatra eo an-tanana ihany zany hoe anareo zany mahita hoe misy lesoka ihany quelque part mahatonga le politika tsy tena miatra tsy tena tonga tsapany anisan'ny mba nanoanako ny fitondrana fotsiny tany amin'ny 2019 tany teneniko an'izany hoe aingana be le président zany miteny an'ilay projet fa ny eo ampovoany rehetrarehetra ohatrany matoritory ohatrany hoe samy eo daholo de rehefa antanena de mianga avany ambony tiako ngamba mba ho resahako kely rehefa avy eo zay resaka zay satria anisanazy mafy tamin'ny covid iny mihitsy zay resaka mesure d'accompagnement ataon'ny tany faritra boeny tsy mifanaraka amin'ny Antananarivo ny diny fotsiny tany zahay rehefa antanena izy inona nany amin'ny primature mihitsy no manakana hoe tsy ohatr' zao nefa ny olona rehetra sady tsy manao kasibosy ny olona rehetra tsy miasa de tsy mianatra fotsiny fa afaka mandeha eny amin'ny boro afaka feno olona irany arabe feno ohatra zany zany hoe le fampiarana mihitsy iaty fotony tsisy tena hoe tsy ampy tsy hoe tsy ampy fa tsisy
dia ohatrany hoe indraindray koa le président lasa mahazo sino anatin'ilay izy dia lasa matezitra anao am'le zany dia lasa maneho hevitra ianao dia rehefa maneho hevitra elaela ianao dia mahazo convocation zay le eo mpamariparana ny ajevitra isika hitodika kely eto amin'ny filohan'ny vovonana ify eto Antananarivo raha ataontsika hoe hitodika amin'ny vahoaka malagasy ianareo vovonana ify amin'izao fiatombohan'ny mandat ny filohan'ny repoblika izao nambaranao teo moa hoe tena mila solidarité ohatrany ahoana izay endrika firaisan-kina ny malagasy ahafahana tonga makany amin'ny fampandrosoan'izay ho an'ny ify manokana misy afatra ve mety hoe mamaraparana raha teo isika hoentinareo ny vahoaka malagasy mialohan'ny ny izay firaisan-kina izay zany dia tena tokony hoe concret zany hoe tena ho hita zany dia tena hoe fahafahana tena miconcrétiser an'izay raha fahitako azy manokana dia hoe rehefa se regrouper ao anatina association dia mazava ho azy mba association manara-dalàna za zany tena insister an'izay hoe manara-dalàna faharoa dia indrindrandrindra rehefa hoe manara-dalàna mazava azy dia manao an'ilay activité izay tokony atao dia rehefa misy zavatra tombontsoa mba azo ao aminy dia tena hoe mampandroso an'ilay association fa tsy sanatria hoe rehefa tonga indray amin'ilay na association io na coopérative io izay anarana hitondrana azy eo na mutuelle io fa tsy sanatria rehefa tonga amin'ilay hoe tsara ilay izy dia eo indray vao miparitaka tena mila apsio zany ilay firaisan-kina tsy verbal fotsiny zany na hoe vitan'ny resaka fotsiny fa tena concrétisena ilay izy ohatra nazy eo zao manao ao anatin'ny association izy moa miteny hoe raha misy tsy mety manohatra zay ngamba mino fa mety tonga aty aminay indray izy rehefa tsara indray zany ny situation misy izy koa moa mahay ny hoe makaiza ny fitsokan'ny rivotra ny tsara ny fampandrosoana sy rehetra mety mitsoka mety makaty aminay indray izy ao anatin'izay zay moa ny rarinay dia za manaiky zany hoe amin'ilay hoe rehefa misy projet indraindray mety misy lenteur ao anatiny ao amina zavatra be dia be noho ny antony isan-karazany anisany ngambany raha ohatra hoe fametrahana an'ireny secrétariat d'état reny zay hoe tena makany amin'ny vahoaka malagasy tena izay nge le projet zay atao nge raha ny tokony ho izy dia makany amin'ny vahoaka malagasy rehefa misy trosa izay trosaina zany mba ahafahana mampandroso ny Madagasikara dia tena mila évaluena hoe tena ohatrinona amin'io trosa io marina no tena hoe exactement makany amin'ny vahoaka malagasy dia ohatrinona no hoe amin'ilay trosa mety hoe au niveau fonctionnement global ny administration ohatrinona ny mety hoe capital dia zay zavatra rehetra zay zany tokony ho jerena ao anatiny fa ny tiako tenena amintsika dia zao hoe ny resaka fampandrosoana dia tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ny tsirairay na zany le fait zany ary mivondrona anatina fikambanana manamafy ny solidarité efa zava-dehibe anankiray zay fa ny anankiray ihany koa dia manao an'ireny rehefa misy volontariat reny zany koa asa mbola ao anatin'ny firaisan-kina daholo zany fa ny firaisan-kina nefa tsy maintsy misy izy tombontsoa iombonana dia ny tombontsoa iombonana dia ny fampandrosoana Madagasikara tokony mitodika makany daholo zany ny fomba fijerintsika rehetrarehetra hoe ahoana ny tombontsoa iombonana ahoana ny fomba anatsarana ny fampandrosoana ny Madagasikara fa tsy sanatritsika tena hoe anao kritikana olona fotsiny na nenjika rasina olona na nenjika tena hoe tsy izay tsika zany zao efa tsy fotoana intsony fa tsika efa malagasy dia malagasy rehefa tena hoe zay zany no origine misy atsika ny foko moa zany efa nidépassé antsika izay situation misy zay efa nitsirairay amintsika efa ny sasany aty Antananarivo mipetraka aty namorom-ponenana aty sasany any amin'ny province izay misy atsika zany Madagasikara dia atsika rehetrarehetra le monde efa village planétaire dia mila tena hoe mipotra zay any anatin'ny firaisan-kina dia mila mafisy ny ministère-ny culture zany tena hoe mitodika aminy koa zany tsika amin'izay hoe le resaka journée culturelle sy le resaka activité culturelle reny zany mety hoe raha mba ialana amin'izay zavatra izay dia
mba mila promouvoir an'ireny dia mandray anjara daholo indrindrandrindra itsika rehetra ary indrindrandrindra ny olona zany rehefa miasa mila mandray anjara ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy ny any amin'ny za zao mahita le any amin'le tanàna lazaintsika fa hoe misy fanongana mpanjakana reny efa manomboka zao ny fonctionnaire efa contribuer efa misy hetra izay alohany mba ho fampandrosoana ny Madagasikara ny pays izay misy firenena misy azy ohatr'izany na lasa ny Rwanda tsy maintsy tsika zany tsy maintsy mandray anjara tsy maintsy mandray antanana na io rano izay mampikaikaiky antsika io ary raha tena hiady hitady ny olana vahaolantsika hiady amin'ny fatapahan-drano dia tsy maintsy misy foana contribution fandraisana anjara ny tsirairay dia tsy maintsy anjara ny nareo amin'ny société civile zareo amin'ny société civile izay amin'ny fikambanana ny mpitarika politika zany anisany manentana ny olom-pirenena rehetra manentana ny vahoaka zany mba ho actif ao anatin'izany firenena zany amin'ny contribuer amin'ny fampandrosoana Madagasikara hiditra anatina débat de fond fa débat pour le développement fa tsy hoe débat akory sanatria ho fankalana olona fotsiny tsika zao raha exemple tiako tenenina fotsiny hoe resaka tany zao no tena olantsika jereo tsara fa efa mba nisy fandraisana ndraikitra angena ataon'ny fitondram-panjakana dia za mino fa efa miroso amin'izay mamatsy kelikely an'izay fa tsika koa aza diny fa io tany io koa nge mety ho raisitsika hoe resaka tanindrazana fotsiny fa ao ambadika io na ny resaka investissement na ny direct étranger na ny investissement izay ataontsika eto na itsika hitrosa volany amin'ny fanjakana dia tsy maintsy mamaha ny olana tany io satria ianao hitrosa volany amin'ny fanjakana ianao mety tsy manana actif ho atao antoka dia mety rambananana lopin de terre ianao dia efa zava-dehibe izay ka isorana amin'ny filoham-pirenena amin'ireny hoe ville tanàna vaovao sy ny rehetrarehetra ireny fa izay manantena foana ny taran'ireny fa ny olona manko tsy voatery ange omena trano zany za zao mahita hoe raha ohatra zany zao mahazo tany lopin de terre olona vonona hiasa dia efa micontribue zany efa nisy an'ireny fizarana karatany ireny ny mety hoe zavatra resanay fotsiny dia zao hoe aleo fotsiny le olona vonona hiasa dia olona no hisitraka le izy fa tsy hoentsika ohatra hoe sentiment fotsiny hoe ohatra hoe sanatria hoe mampalahelo le olona vulnérable fa any amin'ny resaka social purement social indray hoe resaka sakafo resaka fanafody reny reny indray zany tsy maninona reny hoe raisina amin'ny resaka inclusivité fotsiny le critère koa zany tsy maintsy jerena ao anatin'izay mba faleko kely vety fotsiny mahakasika an'le izy teo sady mamarina ihany ok mitodika any amin'ny fitondram-panjakana amin'ilay zavatra nytenen'ny farany teo dia izao le zavatra rehetra nyteneniny teo dia mitodika any aminareo fanjakana ary le izy tena pahatsorana ny tenenana hoe indraindray ianareo tsy haiko izay tao anaty gouvernement tany fombafomba ny recrutenareo an'ireny ministra ireny ohatra tsy dirako fa ny tena mampalahelo fotsiny dia izao misy olona atao anatina fiarina dia misy olona tsy manana projet fa mahazo tosika fiarina izy misy olona tena mipetrapetraka io projet an'io début à la fin an'le projet fa tsy nahazo famatsiana izy eo anatiny io zany hoe le olona manao merci président ve sy hoe misaotra président na le manaiky ve ny tena mahazo ao anatin'ilay izy ary fantaniko zany anontale zany hoe raha sanatrika misy tsy vita ve ny tetikasa ny filosiny sy le zavatra proposenao teo vonina ve anao anohatra ny rehefa ohatra ka hoe tsy vita ny zavatra zay tady fanazavana hafa dia manohatra nge tsy hoe manohatra olona tena hoe lanatsiny fa hoe ny hevitra no toerina hoe misy hevitra mametraka eo zany loha voalohany manao kritika constructive zany tsy mety ny zavatra ohatran'izao ka miteny amin'ny tompon'andraikitra mahefa hoe mba mila ahitsy mila rectifiena no adidy zany na ny filoham-pirenena nge matoa tsy nitazona ny ministra rehetrarehetra raha politiquement za miteny amintsika tokony mbola voatazona ihany aloha reo mandra-pisiny ny reconfiguration politique manaraka fa matoa izy tsy nitazona andrehetra dia mahita izy zany hoe misy olona tokony hisoloanao dia ireo voatazonareo zany izay nieritreretiny fa hita fa na vita ny asa izay tokony nampendreketana azy dia manohy ny asa izy zany dia faharoa ao anatin'ny fangaraharaana tiako ho resahana be mihitsy zay ary tiako mba ho takinay zany amin'izao aty amin'ny famarana fandaharana izao ny hoe raha tonga le trosa dia inavy nandehanana sa ve koveta loloavina ihany no anjaran'ny vahoaka malagasy resaka jiro ihany ve resaka zaraina vatsinankonana resaka 50 000 ariary ve
aiza le asa mivaingana zay tediavina ao anatin'ilay izy aiza le famoronana asa ho an'ny tanora be dia be tsy manana asa amin'izao fotoana izao fa ary ny tena endrasako amin'ity fitondrany ity dia ny sécurité sy ny resaka eo amin'ny lafin'ny fitsarana satria hatramin'izao aloha zany dia miandry foana hoe aiza ny tompona andraikitra tamin'ireny famakina fananan'olona manokana ireny teny andavamambady ireny aiza ho aiza ny makasika an'ireny olona zay milaza fa didiny be sandry eto Madagasikara dia izy mihitsy ny tompona andraikitra fantatritsika tsara nalaza be anaty Facebook any resaka prix scolaire resaka mpitarika anazy izay mpanohana mavitrika an'izao fitondrano zao aiza ho aiza ny fijerena an'ireny olona ireny sy ny manodidina azy rehetra satria rehefa tena nijery sy ny resaka méthode de communication le fitondrana dia misy taitin'ireny olona tsirairay ireny ihany eran'ny Facebook ary miezaka manodina le communication rehefa tratran'ilay izy dia aiza ho aiza ny resaka famotonana an'ireny satria rehefa avy aty ampanohatra dia angamba tsy adiny ray tsy adiny roa dia efa tonga le fiantsoana fa rehefa ao amin'ny fitondrana dia dossier classé dia iny moa zany efa nitenena tamin'ilay ministre dia ingany mba tsisy dossier ny tiako tenena fahatelo ny resaka délestage resaka délestage tsy haiko na mbola iandro fanazavahana foana isika zany indrindra nareo amin'ny jirama ao le izy tsy hainay satria le problème zany ao anatin'ny jirama dia mieritreritra foana ny jirama hoe vetivety resaka kolotsaina n'le olona teo aloha raisiko kely zay fa sao dia diso hoe manaovy nareo raha mahay fa manina mana zany nefa nareo ny tompona andraikitra ao anatin'ilay izy zareo ny tompona andraikitra ao anatin'ilay izy tsy ampy ny kaisy ary ahitana olana foana misy karazany hoe tsy ampy ny kaisy tsy ampy ny jiro ohatr'izao tsy ampy ny ohatran'izao taty aoriana 2022 vao nahetsika ny resaka ino reto resaka ina le plaque solaire zay nataony tamin'ny fitondrana era-jonaro mampianana taty amin'ny 2022 vao nahetsika ny resaka centrale hydraulique zay na mafy be an'izany fitondrana era-jonaro mampianana zany ny saofika ny volobe ny farantsana be dia be izy ihany nefa nitondra hery tondra énergie atao anatin'ny resaka jirama izy ireny ary mino fa tsy tokony ohatr'izao ny délestage izay lasa hoe jirama manarina le anarana fotsiny firitoana zany nanarina foana zany de roviana zany nareo vao hoe fa jirama miasa amin'izay fa dia manarina foana zany nareo ao anatin'ilay izy resaka karatany anisan'ny tena olana zany sady mampitako amin'ny tany le tsy haiko na ny resaka procédure arahana ny sarotra amin'ny olona fa ny eto Antananarivo aloha dia sarotra indrindra fivezivezena sy ny resaka fotoana eo ihany koa ny mpiasa birao iza no tompona andraikitra anara-maso ny mpiasa birao androany hoe ijery an'ry izy fa tsy amin'ny 120 sasany vao hiditra birao iza ny anara-masony iny hoe amin'ny 3 sasany iny dia mody anisan'ny kolotsaina ray izay biazon'izao fitondrana zao ary tena mampalahelo anahy dia ny fomba fiteny hoe zahay aloha no mitondra fa zay victime ao anatin'ilay izy na nareo ary no mitondra ary eto zany satria efa ao anatin'ny fitondrana zany nareo dia mba tiako nareo mba ohatriny hoe efa anankiray tsika malagasy anankiray solidarité zay mbola tsy haiko aloha zany fa misy ady mangatsiatsika kely ao eo amin'ny para sy ny TGV amin'izao fotoana izao dia miandro ny vaovao hatrany zay fa zay zany dia ina le farany teo resaka sécurité publique re olona ino ty zavatra mitranga ty resaka tondra-drano aloha ny resahako hoe aiza ny resaka fandraisana andraikitra ny commune aloha zany hoe fa iny fa ny hoe gendarme dia mandroaka fako eny amin'ny ao anatin'ny asany zareo mihitsy fa zany hoe mandroaka fako eny amin'ny lakan-drano dia tena ao anatin'ny asany zareo mihitsy ve zany hoe misy karazan'olona zany natao zay dia misy karazan'olona natao itifitra pitolona raha izay faharoa aiza ho aiza fandraisan'ny eo anivon'ny filaminam-bahoaka ny ministère filaminam-bahoaka ny resaka ity von'olona etsero ity mampalahelo be tamin'ny alakamisy teo te alarobia fatolona eo faravoatra eto an-tanàna io dia lohany hita eo amoron-dava tiroka dia tsy voaray nefa nisy an'izany fa nisy halatra voamaso maromaro aizany zany hoe le ao anatin'ny fangararana mihitsy ny tiako hazava hoe mila apetraka le olona iza ny pakan'ilay voamaso atao inona le izy dia hoentina any amin'iza le izy nangingina indray ny resaka varira zay tena nalaza koa tamin'ity fitondrana ity zay mba angatahako zay tena angatahako mafy mihitsiny hoe ahoana no avin'le varira amin'izao fotoana izao satria ny governoran'ny faritra Boeny zao amin'izao raha tsy diso dia nangonina tamin'ny toerana ray le varira nefa mbola tsy mandry fahalemana ihany koa ny tao alohan'izay ny resaka varira aiza ho aiza ny resaka ikongo
ary tena lehibe indrindra dia resaka borsana mpianatra eto tena hitodika amin'ny prime ministre satria anisany tena tamin'izany anatra tena akaso any dia tena mampalahelo anany mieritreritra hoe misy tompona andraikitra androany amin'ny 2021 dia hiteny hoe tsy izay ny kotabaisinareo amina resaka grevy ka moka borsa ohatra efa ahoana zany tompona andraikitra ve ny olona miteny an'izany tompona andraikitra ve mahasahy miteny an'izany kanefa ny grevy ange tompoko hoe raha malalinareo dia efa nisy foana ny tolona resaka grevy makasika ny borsa fa miva zany hoe ny antsoina hoe grevy any amin'ny ivony anjerimanontolo dia tsy hoe fitity anakorotana ary mpianatra mihitsy ilay grevy eny fa fanairana hoe tsy voaloha le zavatra ka mila aloha zay fotsiny le izy dia aloha le izy dia tsisy hoe ahoana andrindra moa resaka digitalisation zay nampikorotana tsy haiko raha efa milamina izy amin'izao fa za aloha tsy haiko hoe tsy teknisianina amin'ny resaka iny fa raha zany ohatranareo naverina tamin'ilay taloha milamina tsara ny olona tsy mifoha amin'ny roa maraina ny olona haka borsa misy an'izany efa milahatra amin'ny roa maraina fa tsy mahazo borsa izy amin'izao tena mampalahelo isaorana ianao na malazay fantanizayna marana ihany koa moa zany tsika mbola maro ny tiana hoentina eto fandarana fa inona mbola isy fotoana araka nambaranao teo hoe afaka 3 volana any angamba hoentsika manao ny tombana amin'izay fotoana izay isaorana ianareo tompoko na maliny antso teto amin'ny fandarana lo resahana tamin'ny tialina ity misaotra be dia be dia ngamba tsy dia misy hoe zavatra tenenina fotsiny fa ny aha fotsiny ny tenenina zany dia hoe matoa misy ministra ny soloina dia misy antony raha ny zavatra ny tany sainy be dia be teo dia maro ministra tao anatin'izany nefa tsy oantsony tsy hoe za tsy hoe tsy nanao ny asany izy tao anatin'izany fa misy politika mahery vaika koa zany hoentin'ny filoham-pirenena dia andaminana n'izay zavatra zay dia tsika koa misy fem-potoana koa le izy fa tsy ho vita indray andro ny zavatra rehetra dia miezaka zany ngamba ny fitondram-panjakana izay resaka borsa iny tamin'ny 2019 napetraka 2023 ohatra mbola tsy lalama ihany borsa efa niova ny anina dia efa niova ny ministra satria nahita an'ilay izy ohatrany milahatra ohatrany hoe tena milahatra be eo amin'ny gymnase ny olona maka borsa nefa taloha eraky ny département rapide fa raha makasika ny digitalisation indray dia iny zava-baovao tsika rehetra na izahay koa raha mbola manavao anatin'iny fa efa misy politika stratégie vaovao entin'ny filoham-pirenena amin'ny digitalisation iandrasantsika kely iny aloha amin'ny afaka 3 volana dia miverina tsika fa sady fantanina mamarina kely zany fantanina baraingo zay orina ahoana ny farany reto chef-bokotany zay nysoloana nandritra amin'ny fifidianana ireto hiatrika fifidianana tsika dia ahoana ny faran'ireo hoe eo ve reo sa averina le chef-bokotany teo aloha satria hiatrika législatif tsika zao dia ohatrany ahoana indray ny lalàna ny resaka fifidianana misaotranao dia misaotranao ihany koa misaotra ny teknisiana rehetra zay nanaraka ny fandaharana manaraka indray zay anao azy natolotra isaorana ianao naraka tamin'ny hatramin'ny farany amanaraka indray sika miaraka amina aloha hevitra hafa sy vahiny hafa eto amin'ny fandaharana aleoresahana veloma tompoko